mivavaka isika riavana. Andriamanitra rainay eo amin'i Jesosy Kristy ianao. Ianao no mpahary izao rehetra izao. Ianao no nahary ny zavaboary rehetra ivelomanay. Anisan'izany ny rano. Anisan'izany ny hazo fihinam-boa. Sy izay rehetra tsy takatry ny sanay akory. Nefa mazava koa fa tsy maintsy mivelona amin'ny teninao izahay. Izay voavelona araka ny sitraponao. Hamakivaky ny taona vaovao izahay. Mitenena mampahereza Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Isaia 5:7, 17 ka hatramin'ny 7:10 no isy ny afatry ny Tompo ho anao indray ry fiangonan'ny malala. Ary nakana ny loha hevitra hoe manana hevitra hieverana anao Andriamanitra. Tsara jerentsika hatrany inona ny zava-misy ambaran'izao tekstantsika izao. Babo fanotelony tany Babilôna iraka ankehitriny ny zanak'Israely. Nanomboka ny taona 1,700 talohan'i Jesosy Kristy zany fahababona fanotelony zany. Tena natsiaro menatra sy mijaly ny zanak'Israely. Tena mitady vonjy. Iza nefa no hamonjy azy. Ny firenena mpanababo matanjaka raha teo. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia efa nanomana amin'ny alalan'ny mpaminany tahaka ny Isaia. Fa ny mpanjaka ny Persa zany Iran ankehitriny, antsoina hoe Kirosy, no ataon'Andriamanitra fitaovana hamonjy ny zanak'Israely amin'ny fahababona fanotelony io. Natsoiny Jehovah Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany mihitsy hoe voahosotry Jehova ity Kirosy mpanjaka ny Persa ity. Zany hoe tahaka ny manana titra hoe mpanjaka ny Israely. Nefa arak'izany tena iranianina ray sy reny ity Kirosy ity. Raha atao amin'ny teny hafa dia izao. Jentilisa amin'ny heviny anankiroa. Jentilisa voalohany hafa firenena mihitsy zany ity Kirosy ity. Ary jentilisa faharoa tsy mivavaka amin'ilay Andriamanitra Abrahama. Tena sahiran-tsaina tamin'izany ny Jiosy izay babo. Ahoana zany? Olona hafa firenena. Tsy mivavaka amin'Andriamanitsika no ampiasan'Andriamanitra hamonjy atsika. Tena betsaka no misalasala. Betsaka no menimenina. Eny mikiomy tamin'Andriamanitra azy. Ary zay mahatonga n'Andriamanitra mamaly amin'ny 7 satria tena ohatran'ny nilahady tamin'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely. Hoy Andriamanitra amin'ny 7 miady amin'ny Jehova izay namorona azy ny zanak'Israely. Nefa Jehova no mpamorona azy. Noharina tahaka ny zanaka maditra amin'ny 10 dia toy ny zaza maditra amin'ny teny amin'ny rainy hoe inona no nateraka ao. Izany nanoharana ny zanak'Israely. Ahoana marina moa ny amin'ity Kirosy ity. Araka nambara teo, izy no nomanin'Andriamanitra hatramin'ny ela. Mitondra fanafiana andraisin'ny Babilôniana na ny Irakiana zany. Efa nampilazana ny mpaminany 500 taona mialohan'ny haterahany. Izany ny amin'ity Kirosy ity. Kanefa dia mafisy ny tenin'Andriamanitra amin'ny toko aloha hoe tsy avy amin'ity Kirosy ity akory. Tsy hoe endy io na mahay io Kirosy io. Fa nonony amin'ny zanak'Israely. Raha atao amin'ny teny hafa dia hoe nonony amin'ny fiangonana izao sy anao nanaovan'Andriamanitra n'izany. Ndreto santonany vitsivitsy ny amin'izany teny faminaniana laza ny fanondrona ny amin'ny hoe ity Kirosy ity ny hitondra fandraisana ny Babilôniana. Isaia 4:7-20. Lehilahy antsoina hoe Kirosy no andresin'ny Babilôniana ka nafika ny zanak'Israely. 4:7-17. Ho amainina ny on'ny Eufrata mba hamora ny fandehanan'ny miaramila ny Kirosy. 5:7. Hivoy ireo vavahady sy varavarana lehibe hidirany miaramila ny Kirosy. Jeremia 4:15-17 sy Isaia 4:17. Ary isy fotoana hitsahatra tsy hiady ny miaramila Babilôniana.
Zany teny fa manino efa nalefa mialoha dia mahavarina fa tanteraka tsakany sy andavany araka zany nampitondraina ny mpaminany zany ireo zavatra ireo ny taona 735 talohan'i Jesosy Kristy. Resin'ny Persiana, ny Babiloniana, na hoe resin'ny Iraniana, ny Irakiana. No fanafiana izay nitarihan'ny Kirosy, mpanjakan'ny Persa. Ka herintaona taty aoriana, 835 talohan'i Jesosy Kristy, dia namoaka didy ity Kirosy ity, hoe mahazo miverina any Palestina ny zanak'Israely anarina ny rava ary ny lehibe sy voalohany amin'ireny dia ny tempoly. Izay ilay antsoina hoe Edit de Cyrus. Tsara ny afantarantsika an'izay aloha mba azotsika mahatakatra tsara inona ny afatra tian'ny tenin'Andriamanitra ambara. Raha nomena izao afatra izao ny hoe manana hevitra hieverana anao Andriamanitra. Manana hevitra hieverana anao Andriamanitra satria tianao izy. Koa voalohany, iaino ary ny tenin'Andriamanitra. Iaino ny tenin'Andriamanitra, zany ihany no ahitanao ny fahamarinana zany. Misy fotoana zanak'Israely tsy niaino, dia tsy nahita hoe tena marina ty Andriamanitra ty, tena mpahary ary mpamonjy. Ary efa malaina miaino ny tenin'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely isika, dia lasa mora miaino feo hafa. Tsy lazana hoe feo an'ny Satana. Mora miroro saina. Lasa mora mikony amin'Andriamanitra. Mandeha ho azy nge mikony amin'Andriamanitra rehefa tsy voky ny tenin'Andriamanitra isika. Miady amin'ilay pahary azy io ny 5. Ny saina sy ny fotsika mihitsy mitafian'ny Satana voalohany mba hisalasala. Tahaka nanaovy an'i Eva. Saideny. Ahoana nambaran'ny tenin'Andriamanitra? Zao no izy, ovainy ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Olona manova ny hevitry ny tenin'Andriamanitra manjary anotsika. Rehefa malaina iaino ny tenin'Andriamanitra isika, lasa mora manota sy manao tao foana. Hoy ny voalaza ny 5 tsika ho zany le noarian'Andriamanitra. Le kisary atao zany dia hoe misy olona mpanao vilany tany manga. Andriamanitra le mpanao vilany tany manga, izao sy anao le vilany tany manga. Dia vilany tany manga io izy afaka hiteny amin'ilay mpanao azy hoe fa maninona no ataonao an'izao? Maninona no asianao fibatana? Fa matoa manao azy tahaka zany io mpanao vilany tany io, dia fantany hoe zay no ikendrena azy ary zay no mahasoa azy. Ka rehefa tsy voky ny tenin'Andriamanitra isika, dia lasa manao tao foana toy izany. Manevateva ray aman-dreny sy zoky. 10 dia hoe tahaka miteny amin'ny reniny hoe inona izay nalaoko ny kibonao. Ary mampalahelo izany. Ao ny moa zany le hoe malaina miaino ny tenin'Andriamanitra amin'izao androntsika izao. Malaina monjy fanompoam-pivavahana. Malaina hiaino toroteny na amin'ny andavanandro koa aza. Malaina anaraka fampianarana tenin'Andriamanitra. Dia mazava ho azy. Ao am-potsika ao dia efa misy toerana nataon'Andriamanitra hitoeran'ny teniny. Ka rehefa tsisy tenin'Andriamanitra dia mazava ho azy tahaka ny sakafo mila misakafo mandray fahalalana, tahaka ny tenantsika mila misakafo isanandro fanoana, tahaka izany koa ny fanahintsika mila misakafo, ka rehefa tsy mahazo tenin'Andriamanitra tsika dia zavatra hafa ny tonga ao. Zavatra hafa no mamoky ny fanahintsika ka tsy miorina tsara isika. Zay ny vokany. Malaina handray tenin'Andriamanitra isika dia mora mihaino feo hafa. Voatao amin'ny olona kely fotsiny, andao akary amin'ilay mpitsabo ary, mpitsabo toa hafahafa, mifandray amin'ny fanahiny maty, dia lasa satria tsy miorina tsara. Fa misy mahay manao fahagagana dia mora atao amin'ny olona dia lasa. Tsarovy fa mila mivoky ny tenin'Andriamanitra tsika. Ary zay mahatonga mpanao salamo ny teny hoe ato am-poko ny raiketako ny teninao mba tsy antako aminao. Rehefa ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra dia misy hery anao maharesy fakabalana. Tsy manao tao foana ary tsy manota ianao. Ka ny tenin'Andriamanitra ny mamelona antsika. Ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ny Romanina 12:7. Ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ka aoka iaina an'izany tenin'Andriamanitra zany tsika, mahazo toa miaina ny tenin'Andriamanitra. Fa izany ihany no ahitanao ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Maro tokoa ny ray aman-dreny ny taraina fa misy zanaka manevateva, dia sady maharary
marary zany lazany eto masonareo zanaka ary mahamenatra ndraindray dia ho mason'olona manevateva ray aman-dreny isika zanaka. Dia lazaina patsorana eto aloha fa rehefa tsy voky ny tenin'Andriamanitra tsika tonga ho azy zany ray aman-dreny zany zanaka manevateva zoky manevateva ray aman-dreny zany. Inona no atao? Ilaina ihany angamba ny kapoka indraindray. Manahirana moa zany aty amin'ny tany mandroso aty. Kanefa raha ny kapoka na endry, ahoana ny toyany? Ny omby no efa endry voalohany. Ilaina koa ny fanalarana, sa tsy ilay? Ary mba nahazo fanalarana ihany ny zanaka manevateva ireny. Ilainy zany fa zao ny tena izy. Ny tena vahaolana ho eto amin'ny tompo izy. Aza reraka ianao mivavaka ho an'ny zanakao. Raha mbola azo atao tao misy ho tonga hivavaka. Tario izy anana tsara fanompony. Izany ny fomba hitaizan'Andriamanitra sy hamola volany azy. Faharoa sady farana. Manana hevitra heverana anao Andriamanitra koa mandehana amin'ny finoana. Mandehana amin'ny finoana. Matokian'Andriamanitra sy ny fitiavana. Nomenomenina ny zanak'Israely. Ahoana izao fotoana izao ny Andriamanitra. Dia andihin'ny faraika ambin'ny folo moa izay tiantsika tokoa dia izao no andikan'ny diemo azy dika teny ambony eto Madagasikara. Jehovah no miteny, izao ve no anontanianareo ny amin'ireo zanako sy omenareo baikony amin'izay tokony ataoko aminy? Isika izany ohatrany mba miteny hoe tsy mahay mitondra zanaka ianao Andriamanitra. Zay ny zanakao, izao ve no ataonao? Mampatsiaro ny tenin'i Jesosy amin'ny Luka toko faraika ambin'ny folo andiny efatelo ambin'ny folo hoe koa raha ianareo na dia ratsy aza, matsatsika ray aman-dreny manan-janaka eo, izay tia ny zanatsika, mahalala nome zavatsoa ny zanaka reny. Tsy maika fa izaho izay rainareo any an-danitra va. Dia sahatsika ve no tsara hoe tsy andro fitiavana ianao Andriamanitra. Ny voadin'Andriamanitra ho anao amin'izao taom-baovao izao, zanako sy ny asan'ny tanako, aoka ho adidoko ihany. Fa mipetraka amin'ny fanontaniana, tena zanak'Andriamanitra tokoa ve izao sy anao. Matoky ny herin'Andriamanitra. Fa raha vao miroro-saina isika, miroro-saina zanak'Israely maromaro tamin'ny voalohany. Ahoana moa ilay miroro-saina? Mieritreritra ilay zavatra iainana izy. Iza no haresy ny ampira Babiloniana? Satria tena matanjaka zany efa hatramin'ela zany hoe Irakiana zany no maherihery setra. Ahoana koa ny on'ny Efratany hoe Yamaina? Zany moa teny faminanena nataon'i Jehovah zany. Ahoana koa ilay varavarana vy be sy ilay vavahadiny hoe misy manadiny manidy dia manjary tafiditra moramora ny miaramila ny Persiana tarihan'ny Kirosy. Ahoana koa zany hoe mpanjaka jetilisa no irahan'Andriamanitra hamonjy atsika. Zany nahampirorosana ny zanak'Israely. Dia maro ny tsoniny hoe tsy ho avonjy zany tsika. Tsisy fanantenana tsontsika. Fa no ny tenin'Andriamanitra, ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Rien n'est impossible à Dieu. Rehefa zany ny planin'Andriamanitra, mahay manatanteraka an'izany izy. Isika ny mila mandeha amin'ny finoana, fa tsy amin'ny fahitana fotsiny. Ary rehefa zany ny fanahin'ny zanak'Israely, zao ny valitenin'i Jehovah ao amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ohatrany hoe miahiany amin'ny fahaizan'Andriamanitra zany ny zanak'Israely dia ho Jehovah hoe ny tanako anieny mamelatra ny lanitra. Zany hoe ohatrany mamelatra elo Andriamanitra, mamelatra ny lanitra zay tsy hitan'ny masontsika akory aiza ny fiandohany sy fiafarany eo. Tsika nefa elo be ny atsena aza mivelarina mifampiantso fa tsy vita. Ka iza moa izao sy anao no hitsara n'Andriamanitra, tsy mahay ianao. Hain'Andriamanitra mitondra fanafahana na fitahiana ho anao amin'ny alalan'ny olona izay tsy nieritreretinao akory. Mety ho mpampiasa anao, mety ho mpiara-miasa aminao, angamba hitanao zao hoe ratsy fanahy. Ty zany dia tena mpanjaka jetilisa. Rehefa zay ny planin'Andriamanitra, hain'Andriamanitra manao an'izany. Mety mitondra fanampiana ho anao, famonjenao anao amin'ny alalan'ny mpampianatra na mpiara-mianatra aminao, izay tsy nangatahanao an'izany akory. Hain'Andriamanitra zany. Olona tsy nieritreretinao akory. Ary indrindra manamarina ny teny ampitondrana ny Isaia, toko 5:7 hoe ny fievitro tsy fievitra reo.
Lalanareo tsy malalako. Tahaka ny avy ny lanitra amin'ny tany no avy ny lalako no ny lalanareo sy ny fihevitra reo. Dikan'izany, tsika izany mba mieritreritra hoe tokony izao no izy dia izao. Fihevitr'Andriamanitra tsy mazavazako hoe tsy voatery tsy mitovy amin'ny fihevitritsika. Ary mazana tsy takatry ny saintsika. Izany indrindra no antsoin'ny ten'Andriamanitra antsika hoe mandehana amin'ny finoana. Mandehana amin'ny finoana fa mahery ny Andriamanitsika. Tsorina fa nisy ny zanak'Israely tsy nino hatramin'ny farany dia nijanona tany Babilôna na dia nomena fahafahana handeha aza. Ry havana malala, mety mbola misy zavatra hafahafa mangeja mambabo amin'izao fiandohan'ny taona izao. Tsarovy fa mahana hevitra hanafahana anao Andriamanitra. Antsoy sy talahoy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany, fa in'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mandehana fa aza mangatakandro intsony. Mandehana mamakivaky ampahatokiana izao taona vaovao izao. Dia ho hitanao ny vonahitr'Andriamanitra. Amen. Le message pour aujourd'hui est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 45, versets 9 à 13, dont le thème est « Dieu a un plan pour votre avenir ». Il est toujours nécessaire de savoir le contexte du récit pour bien comprendre le message. Nous sommes ici au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël est en captivité pour la 3e fois à Babylone, Irak actuel. Cette captivité a commencé en 581 avant Jésus-Christ. Et le peuple élu de Dieu se sent humilié, sans espoir. Et il se demande qui pourrait nous libérer de cette aliénation. Pourtant, le Seigneur leur a déjà fait savoir qu'il va envoyer un certain Cyrus. Il va le nommer même loin de l'Éternel. C'est un empereur perse, iranien donc, qui ne connaît même pas le Dieu d'Abraham. Cyrus a été donc le seul roi païen à être nommé ainsi. En effet, l'Éternel dit de lui au verset 1, « C'est mon berger, et il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. » Alors le peuple d'Israël est tombé dans la frustration, car il ne comprend pas ce choix de Dieu. Bref, il ne comprend pas le plan de Dieu. Il commence à douter, à râler. Il se rebelle et provoque même la colère de Dieu. C'est pourquoi, au verset 9, l'Éternel leur dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. » Toutes les prophéties d'Ésaïe, 200 ans avant la réalisation, se sont pratiquement réalisées en 539 avant Jésus-Christ. Cyrus, connu aussi sous le nom de Cyrus II le Grand, a abattu l'empire babylonien. Il a décrété un an après, en 538 avant Jésus-Christ, le retour du peuple d'Israël dans sa patrie pour rebâtir tout et surtout le temple. C'était donc l'édit de Cyrus. Bref, le plan de Dieu a fonctionné et son peuple est libéré. C'est la raison pour laquelle notre message d'aujourd'hui est intitulé « Dieu a un plan pour votre avenir ». Premièrement, Dieu a un plan pour votre avenir. Alors, attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure que le peuple d'Israël a failli rater sa libération, car il n'a pas pris en considération la parole de Dieu. Sachez qu'à partir du moment où nous commençons à ne plus fréquenter l'Église, à ne pas se nourrir de la parole de Dieu, le dimanche comme dans la semaine, nous serons facilement tentés à s'éloigner de Dieu. Nous devenons facilement rebelles. Nous serons facilement la proie de toute forme d'idolâtrie, tout en attirant le malheur sur nous-mêmes. Le Seigneur l'a dit au verset 9, « Malheur à qui conteste avec celui qui l'a formé. »
toute notre vie bascule vers la rébellion. Notre image ressemblera à celle des enfants qui disent à leur mère, « Qu'as-tu mis au monde ?» d'après le verset 10. Alors, prenez goût à écouter et à pratiquer les paroles de Dieu. Et vous verrez que le Seigneur est avec vous tous les jours. Deuxièmement et dernièrement, Dieu a un plan pour votre avenir. Alors, marchez par la foi. Marchez par la foi. Et qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est l'obéissance à Dieu. C'est la révérence envers Dieu. Une fois, j'ai été émerveillé de voir un petit garçon de 5 ans. Il chante, il saute de joie alors qu'il traverse la rue, bondé de camions de gauche comme à droite. Je me demande pourquoi est-il dans cet état? Parce qu'il a confiance à son Père qu'il a tenu dans sa main. Il s'est senti rassuré car son Père l'accompagne. Malheureusement, au lieu de se confier à Dieu, le peuple d'Israël ne fait que le critiquer. D'où la réponse de Dieu, son Créateur, au verset 11. « Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains ?» Et Jésus l'a bien confirmé dans Luc 11, 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Chers amis, affermissez votre foi. Affermissez votre confiance en Dieu, car son amour pour vous est 1000 fois plus grand que celui de vos parents. Hélas, les Juifs exilés ont douté et se sont dit, « Qui peut battre l'empire babylonien? Comment le fleuve d'Euphrate serait-il asséché? Pourquoi les portes d'airain des Babyloniens seraient-elles laissées ouvertes? Est-ce possible que nous, Juifs, serions sauvés par des Iraniens? » Voilà les genres de questionnements qui nous hantent parfois lorsque nous doutons de la parole de Dieu. Souvenez-vous des Saintes Écritures. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, ne remettez plus en cause la parole de Dieu et son plan pour vous. Marchez par la foi, mais non seulement par la vue. Chers frères et sœurs, Cyrus joue bien ici le rôle de présage de Jésus-Christ, loin de Dieu. Celui qui est désigné pour sauver le monde en battant Satan, le redoutable adversaire. Celui qui sauve gratuitement ceux qui viennent à lui. Sachez que Dieu a un plan pour votre avenir. Il sait bien vous libérer de la captivité de Satan et du péché. Il a donné même son Fils unique pour ce faire. Alors, ne vous séparez plus de Jésus-Christ si vous voulez tenir bon jusqu'à la fin. Que le Seigneur soit avec vous durant cette nouvelle année. Amen.